ahoana marina. Mila mijoro ny olom-pirenena anavitra ny Madagasikara. Miezaka mafy ny fitondrana ankehitriny, manodina ny saim-bahoaka, tsy hifantoka amin'ny fifidianana. Minia tsy mihaino ny fitakiana ny fanovana ny lalam-pifidianana sy ny fikonan-doha ataon'ireo hery-velona eto amin'ny firenena. Tsy maintsy misy ny fifidianana hoy ny Praiminisitra, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fahitaravim-panjakana. Ny fanontaniana mipetraka anefa dia ny hoe ho fifidianana madio sy mangarahara ary ho voka-pifidianana ekendrehetra ve anefa no hivoaka eo? Mbola voafanomanana fotsiny mantsy dia efa betsaka ny tsy fahatomombanana miseho. Ankoatra ny lalam-pifidianana dia olana sahady ny rafitry ny Génie sy ny HCC, izay toa zary miandry baiko politika avy amin'ny mpitondra fotsiny ihany. Olony fitondrana avokoa ao anatin'ireo rafitra ireo, ary olana no tendren'ny mpitondra no lasa lohany ho an'ny Génie. Miezaka mafy manadio tena fa hoe maleo tena, kanefa na tsy fampiana eo aminy aza, na ara-bola na ara-pitaovana, tsy sainy ny manery ny filoham-pirenena sy ny mpikambany governemanta anome izany, ka hisy ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Ny fihetsiky ny mpitondra efa manao fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana amin'ny alalan'ny fahefa-panjakana. Totazana fa zary misy firaisana tsy kombakomba eo amin'ny fanjakana foibe sy ny Génie ary ny HCC, manao tetika mba tsy hisiany ny fifidianana madio eto amin'ny firenena, ka anariana zo indray ny vahoaka malagasy ary mbola ho lany amin'ny alabato no anohy ny fitantanana ny firenena manoloana ny fiainam-bahoaka. Efa latsaka anatin'ny kizo ny fahantrana izao io. Voapirofo izany fa mpifidy 10 tapitrisa no antanjona tamin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana nandritra ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana. Nanomboka ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 io ka hatramin'ny 1 ny volana Desambra taona 2024, ary no alavaina ho hatramin'ny 1 ny volana Janoary 2024 izany, rehefa hita fa tsy tratra io isa io. Raha ny antotanisa azo tamin'ny voamieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny Génie kosa dia miisa 400 sy 2,547 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana hatramin'izao. Tsy tratra mazava ho azy ny tanjona, ary na ny isan'ny mpifidy 10 tapitrisa mahery tao anatin'ny lisitra tamin'ny taona 2024 aza, tsy tratra. Tamin'ity anefa netsehina avokoa izay fomba rehetra na hafana nandrisika ny olom-pirenena isoratra anarana, satria hatramin'ny fitsarana ny teti-vohitra na hafana nanome kopia sora-pahaterahana hafana mahazo karapanondrom-pirenena natao avokoa, izay nampametra-panontaniana ihany mety ho fanaovana osoka sy ny alabato aza ireny fihetsika ireny. Tena somary nahagaga ihany ny hoe inona no antony fa tsy tonga 10 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana, toa mampitombona ny iaya sy ny fiampangana, fa nisy ny anarana verimberina na ny doublon tamin'ny fifidianana 2024, fa tany amin'ny 8 tapitrisa no tokony ho isan'ny mpifidy eto amintsika. Ankoatra ny antoko politika raha teo dia nisy ny firaisamonim-pirenena naneo anio, na nisy ihany koa aza amin'ny antoko nanao fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana tamin'ny lisam-pifidianana, dia ataona aneo fa voasembasembana, tsy afaka nanao ilay hoe animation de la vie politique na fanentanana momba ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena, araka ny lalàna fehizoro fa 520 andininy 7 20 tsipika 2 tsipika 4 tsara eny anefa ny mampatsiasy manamarika fa tsy fikatonan'ny lisam-pifidianana ny 1 Janoary teo, fa ny fitetezana tokantrano no tapitra. Mitohy kosa ny fahafahany olom-pirenena misoratra anarana eny amin'ny fokotany mba ho tafiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy. Mila mahay loatrany anefa ny rehetra, indrindra fa ireo izay notetezina isan-tokantrano mba ho tena anamarina na izy na tsy ny anarany akory ny any amin'ny lisitra ireny. Toa mampiseho mantsy ilay fanjakana fa azy ireo ny fifidianana, na ny rafi-panjakana miaro ny demokrasia na ny HCDD aza mahatsapa fa sarotra ny isin'ny fifidianana madio eto amin'ny firenena raha ny fomba fanomanana azy ankehitriny io. Raha tsy ny fahamarinana nefa no manjaka mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana dia hiteraka krizy vaovao ho an'ny firenena indray izany. Hoy indrindra mantsy izy hoe raha fanomahana liste électorale zany tsy natokana ho an'ny ry zareo tompona rehetra voalohany, fa
anjara nrehetrarehetra manao an'izany liste électorale zany tomombana ve liste électorale tsika tomombana ve ny code électoral tsika raha zay ny tomombana dia ndaontsika manao fifiniana raha tsy tomombana zay a atao vaingana io zay tsika manao fifiniana ary ny mpanomana fifidiana tokony atokisany vahoaka atokisany ny mpandray anjara ny fifidiana fa raha vao tsy atokisana koa io dia miteraka zava-doza zany ny zavatra tokony apetraka atsika tsy vitany teny hoe vitanay io na zay tokony andraikitra amin'io fa jereo hoe aiza ho aiza ny zavatra natao mazava izany impiry moa ny zeny no mody ny antso ireo antoko politika mba hivory fa moa ave efa nisy noraisiny ity vomera ity ny fanamariana sy ny fanakianana izay nataon'ireo antoko politika sy ny mpanao politika ireo nanaiky ny fionambe nasionaly ve ny fanjakana sy ny zeny izay isan'ny voakasika manokana ho an'ny lalam-pifidianana ka ametrahana lalam-pifidianana ifanarahany rehetra toa zary kilalao ny fiainam-pirenena fa tsy hita be ihany ny fanapahan-kevitra irosony mpitondra sy tian'izy ireo atongavana amin'izao fanomanana ny fifidianana izao fantatra indray manko fa isan'ny notanterina tamin'ny tatitsy ny filan-kevitry ny minisitra ny voalohan'ny volana febroary 2024 ity fa araky ny fangatahany voameram-pirenena amin'ny sanany fifidianana na ny seny dia nakatoavina ny anaovana ny antso ho an'ireo mpiara-miombonantoka firenena vahiny fikambanana iraisam-pirenena sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny fiaraha-mony pirenena mba handefa mpanaramaso ara-pifidianana na iraisam-pirenena na avy eto an-toerana ihany koa izay asa mandritry ny fanomanana ny fifidianana ifanesy atrehantsika eto Madagasikara manomboka amin'ny farany ity taona 2024 ity mandeha zany ny antso iavy ny mpanaramaso fa mbola barainy kosa no enti-manana ara-bola izay mbola andresen-dahatra ireo mpiara-miombonantoko atreto mantsy no tombatombana ny seny ho 3 tapitrisa dolara na 270 miliara ariary eo no vola ilaina hiatrehana ny fifidianana mbola mandeha ny fampiresahana amin'ny mpiara-miombonantoko ka asa hoe anao ahoana satria nisy ihany koa ny fanatsarana na ny rekomandation nasain'izy ireo natao nenga tamin'ny fifidianana taona 2024 izay ninina tsy notanterahina mihitsy amin'ny ankapobeny miantso ny mpanaramaso ihany koa isika kanefa treto mbola baraingo ny tetiandro mpifidianana hoe raha oviana marina ny tsikaritra aza dia ny vavan'ireo mpitondra fotsiny milaza fa tsy maintsy ho atao ny fifidianana fa malaina mafy mihitsy izy ireo amin'ny ampiasan'ny vahoaka malagasy ny fahefany amin'ny alalan'ny fifidianana io dia ho iatrano ny fanazavana hoe izahay moako tsy de mbola voantso loatra amin'izy io nefa ny tokony ho izy a izay de tokony voantso akaiky makasika n'izay zavatra zay satria ny fifidiana dia demokrasia mivantana tokony impliqué mivantana koa zany zahay tokony partenaire mivantana amin'ny fanomahana fifidiana eo fa tsy ampitoviana amin'ny rehetrarehetra tokony miaraka manao stratégie inona atao mba tsy isiny korontany atao amintsika inona atao mba hahafahana mandeha fifidianana milamina mangarahara ary ekeny be sy ny maro mazava izany raha tsy le antsofina sy ny vaovao ny voaka aza dia nangataka rotaona fanampiny mba hiasany ingafy loam-pirenena ary tany amin'ny sadeka no nitontona izany fangatahana izany raha ny vaovao ny voakatrany izao fahoriana sy ny fomba fitantanana izao ve dia mbola hoeketsika vahoaka mbola hitoy ao anatin'ny rotaona indray fa inona marina no mahazo ity mpitondra ankehitriny ity e dia ny sadeka mihitsy ve no iantefany ny fangatahana fa hoe mbola te hitondra rotaona dia hoy ny fanazavana hoe raha ohatra sanatria misy ady trano na misy tena hoe crise zay vao tokony miditra ny sadeka ao anatin'izay zay hoe principe de subsidiarité fa tsy tokony misy idiran'ny sadeka misy zany atsiditra amin'izany mihitsy izy a raha anatitsika zany a ary ny lalam-pandrenana zany a no tsy maintsy arahana ao anatin'izay tsisy fifidianana miembro zany eo satria zay ny lalàna ary ny vola fa anatanterahana an'izany dia anjaran'ny fanjakana no manatanteraka an'izany marina mihitsy izay fanazavana izay mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana 5 taona no fitaom-pitondrany filoam-pirenena rehefa tapitra ny 5 taona dia midika fa ampy izay mila mifantoka tsara ihany koa ny malagasy
mahay safidy olona tena hitondra fanovana sy fampandrosoana marina ho an'ny firenena, fa tsy voareborebo ny fampirantiana antsary sy fampisehoana amin'ny alalan'ny mpanakanto ary fietsika izay mampiseho fa mitsinjy vahoaka amina fotsim-bary kely sy menaka kely. Kanefa 5 taona angarangidina no mizaka fahoriana sy vidim-bary lafo ary milahibary. Raha te anana fifidianana madio isika ary raha te ho afaka amin'izao fahoriana izao, mila manohana ireo antoko politika sy ny mpanao politika izay mitaky ny ametrahana fifidianana sy lalam-pifidianana ekendrehetra io. Ka ho tena olona safidim-bahoaka ary hitondra fanovana marina no hitantana indray any Madagasikara ny taona 2024. Izay ihany koa no ampilamina ny firenena. Ny olom-pirenena rehetra no mila mijoro amin'izany. Fa ahoana marina? Ahoana marina?